Fahameraba-tsika tsirairay avy-indray hatratra ity alarobia maraina fahinana volana novambra ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao fotoana manokana izao andraisantsika ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny ofinainan'io dia hivavaka isika. Ianay tsara andrizan-danitra mbola vempisaoranao izay ny amin'ny tombontsoa izay omenao anay amin'izao maraina izao. Mangataka hatrany fanatrehanao, aoka nenao hiasa amin'ny fiainanay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe ekena ao amin'ny Kristy ny mpanota mibebaka. Ilaina amin'ny Hebreo 7:7-8 manao hoe fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, izay tandindin'ny tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa, mba hiseho anatrian'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Amen. Kristy no fanatitra ho antsika, izy ny solotenantsika, izy no antoka ho antsika ary koa mpanelanelana ho antsika any an-danitra. Natao fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika izy. Ny fanelanelana nataon'i Kristy ho antsika dia fanehoanan'ireo fahamendrehany amin'Andriamanitra azy. Fa efa niakatra ho any an-danitra izy mba hanao asa fanavotana noho ny fandikatsika lalàna. Fa io ny ten'Andriamanitra manao hoe koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany satria velona mandrakizay hanao fifonana azy. Tsy sitrapon'Andriamanitra ny hisalasalanao sy hampahorianao ny fanahinao amin'ny tahotra, fa andrao tsy handrainao Andriamanitra noho ny mampanota sy tsy mendrika anao. Ento eo anatrehany ny raharanao, takeo amin'izany ny fahamendrehan'ilay raha izay nalatsaka ho anao teo amin'ny hazo fijalian'i Kalvaria. Hiampanganao mpanota rain-dahy ny Satana manko, ary tsy maintsy hiaika an'izany ianao, kanefa azonao atao no milaza hoe fantatro tokoa fa mpanota aho ary izany indrindra no ilako mpamonjy. Tonga teto amin'ity tany ity Jesosy mba hamonjy ny mpanota. Tsy manana fahatsarana na fahamendrehana ahafahako mitaky ny fahamonjena, kanefa endriko anatrian'Andriamanitra ilay raha mahavitra n'ilay zanak'olon'Andriamanitra izay manaisotra amin'ny fahotan'izao tontolo izao, izany tokoa no an'ny fiarovan-tenantsika. Ny fahamarinan'i Kristy no mahatonga ny mpanota mibebaka ho azo ekena ao anatrian'Andriamanitra ary koa miasa ho fanamarinana azy. Na feno fahotana toy ny ahoana aza ny fiainany, ary raha mihina an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany manokana izy dia mijoro eo anatrian'Andriamanitra amin'ny fitafiana tsy misy petin'ny fahamarinana izay tafin'i Kristy azy. Amin'ny finoana no ahitana fa Jesosy no mpamonjy azy ary mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany. Mahita ny sakany, mahita ny lavany, ny ahavony sy ny alalany fahombiazan'ny mpino ao amin'ny fanavotana atao azy. Izao ny tsarovy no vidiana tamin'ny sandra tsy misy fehitra ianao, ary fisaorana sy fiderana no mameno ny fanahinao. Amen. Ianay tsara indrindra izay an-danitra mbola misaotra anao izay amin'izany fitiavanao izany. Aoka ho tsapanay hatrany fa novidiana tamin'ny sandra tsy misy fehitra tokoa izahay. Enkaneny fanahinao masina hanosika anay an'io fisaorana, an'io fiderana isanandro ka namafy ny safidy izay ndraisinay dia handray anao ho tompo sy mpamonjy anay mandrakariva izahay. Aminaran'i Jesosy, amen. Piaro